misamboaravara-ty eny ny onjam-piainanao to tsy misy azavana ity lalana nombana aiza ihany ny afara Sirady sarotra sy fitsapana ny fiainana dia ny fandimby-tenena ny tsara sy ny ratsiko ny samboaravara-te eny ny onjam-piainana to tsy misy azavana ity lalana nombana aiza ihany ny afarana ny samboaravara-te eny ny onjam-piainanao to tsy misy azavana ity lalana nombana aiza ihany ny afara ry namako ka ny fofana sy saina meo ny tompo tsy ho zara manantona iana savy tsara nentana fa izao any ilairay tompony fiadanana tsy fitsarana manantona iana savy tsara nentana fa izao any ilairay tompony fiadanana tsy fitsarana fa izao any ilairay tompony fiadanana tsy fitsarana fa izao any ilairay tompony fiadanana sy fitsarana izay tokony ale ny baiboly tokana no lalana hitana ny famarinana nanoro lalanizy amizay tokony ale ny baiboly tokana no lalana hitana ny famarinana niza tsy andray anao tsy ampiemotra ny tanampitiavana akotraizina ny tany ainana fenota izao tontolo izao niza tsy andray anao tsy ampiemotra ny tanampitiavana rakotraizina ny tany ainana fenota
izao tontolo izao ity misy antso tonga minao kara inina tsy hoenao inao niza tsy andray anao tsy ampiemotra ny tanam-pitiavanao raha otraizina ny tany ainanao fenota izao tontolo izao Maditry fanao tiako anao kaza mania fa zao mbo tia namiana lala anisiana dalana fafafatesanavako no tambiny ota fafatesanavako no tambiny ota anao kara tsy tiajery avako famonjena fa jeso nafonia anidrako amonjy antena danahary mitiano kazambela anao kombala tian zako tsiarya anao kombala tian zao tsiarya kaza maditry fanao tiako anao kaza mania fa zao mbo tia namiana lala anitsiana dalana fafatesanavako no tambiny ota fafatesanavako no tambiny ota anao kara tsy tiajery avako famonjena fa jeso nafonia anidrako amonjy antena danahary mitiano kazambela anao kombala tian zao ko tsiarya anao kombala tian zao tsiarya
zazabudu vao mibada de miantso e dada io no teny mami voaloha mivoaky ny vava vao miana mandeha ka malama ny lalany dada iany manolotra no manolotra tanàna ireo zazabudu vao mibada de miantso e dada io no teny mami voaloha mivoaky ny vava vao miana mandeha ka malama ny lalany dada iany manolotra no manolotra tanàna itadanana voatray ra sendra disalosha tsy navelany overeo na de naditraza sombiny ainy mba tianyo tafita ka fenoiny tsiky ny andro mpiaina ny sisa Chico waminao dada malalo utaini jai usalama siana viatanana fitiavanana noanambinanyana tamadado lavandro iainanyana itadanana voatray ra sendra disalotra tsy navelany overeo na de naditraza sombiny ainy batinyo tafita ka fenoiny tsiky ny andro mpiaina ny sisa na isy na tsisy na ho farahitiny ny tena dada tsy tsokany adidiny fa vonoky ady de mitraka foana tsy omelany vady amanjanany onona tsy omelany vady amanjanany onona
vakivakiza fiainaniza tiako fenoire ny fana ny faindrena tantanore fikiro hoantanana ny fiainako ny fiainako tiako fenoire ny fana ny faindrena tantanore fikiro hoantanana ny fiainako ny fiainako mafiny fankampana misarika andavo manantena nio tantananao ka ny lalana miriko izoriana
te andiamanitsa izy nonary izao rehetra izao isy ny fiainana fazavana teny tongano ganona oesy hoanao feno fahasoavana teny mpitiavana fitiavana ny teninao noloa lalanao fa nilo ny tongotra fanazava fana ny fanahy iaraka indray isika ao anatin'ny fotoana foy kokoa daholo aloha ny fandarana zay arahantsika androany dia anarakitsika hira isan-karazany dia misy ihany koa ny lohahevitra zay efa mahazatra atsika dia ao anatin'izay dia anaraka tantara isika misy ihany koa ny fanaovana asa-tanana zay mahazatra atsika izay mitarika atsika mandrakariva eo amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ohatra na koa hoe fifandraisantsika amin'ny zavaboary mihitsy ary mahatonga atsika ahatakatra n'izany hoe Andriamanitra koa ane ka mahamorona izy no nanao atsika izy nahary izao tontolo izao reny asa-tanana ataontsika reny dia hanampy atsika atakatra amin'izany mandrakariva zany eo eny ary zao ary aloha toy mazatra satria fotoana iarahantsika amin'i Jesosy zao dia andao ary sika hivavaka afaka aritsika Andriamanitra misaotra anao izahay afaka hiaraka eto amin'ity anio ity andray hafatra anao hira ihany koa andray zavatra be da be izahay matoky izahay fa ny fanahinao no miaraka aminay miaraka amin'ny ankizy rehetra dia taio izahay mamelako ny helokay amin'ny anaran'i Jesosy amen eny ary rakizy avy hatranintsika dia anaraka hira eno tsara ngeny tonony fa ao misy hafatra zay horaisitsika Moi mon oui est un oui et mon non est un non. Fidèle en tout je suis, je fais ce que je dis. Non, ce n'est pas peu dire, être fidèle donne des ailes. Je te serai fidèle. Ce qui est dit, ce qui est à faire est à faire. Une promesse ça se tient, c'est pas des mots en l'air. Non, ce n'est pas peu dire, être fidèle donne des ailes.
je te serai fidèle. Je suis fidèle, fidèle en tout. Je suis fidèle, un point c'est tout. Promis c'est promis, et ce qui est dit est dit. Je suis fidèle en tout. Je suis fidèle, fidèle en tout. Je suis fidèle, un point c'est tout. Promis c'est promis, et ce qui est dit est dit. Je suis fidèle en tout. Eny ary nafinaritra le hira teo ny hira le voninkazo kely amin'ny teny frantsay le izy kanefa ny ankizy efa mianatra dia mahay zavatra. Inona ary ny zavatra nambarany teo? Ny zavatra naverimberiny be da be teo inona ary le izy? Fidelité ozy izy. Inona ary zany? Fahatokiana izay indrindra. Ny fahatokiana no resahantsika androany. Ahoana ary zany mahatoky zany Move ianao mahatoky? Toetra tsara ny mahatoky. Tian'Andriamanitra ananantsika zany hoe mahatoky zany. Ohatry ny ahoana moa zany? Mety hoe ny teny dada sy neny hoe endry tsara ianao rehefa any am-pianarana dia raha ohatra ianao ka endry tsara dia mahatoky ianao zay. Raha ohatra kosa ianao ka maditra ihany dia tsy mahatoky ianao zany. Fa zao rehefa ampanaovan'ny olona zavatra anankiray ka tanterahanao atsaka sy andava ny fanirian'iny olona iny dia mahatoky ianao zay. Raha ohatra hoy izy hoe reto avy vidiana ampitondraiko vola ianao dia reto avy ny vidiana zao ny laninao dia lasa ianao ny etsena dia ny mora tampoka le entana dia lasa be da be famerim-bola dia hozy izy ianao hoe ampirimiko ty fa zao ihany ny fantatra an'le olona. Mahatoky ve zany ianao? Tsy mahatoky. Na koa hoe nahita zavatra ianao dia ianao efa nampianarina hoe tsy mangalatra na hoe rehefa zavatra olona dia tsy alaina. Dia rehefa hitanao le izy dia hozy izy ianao fantatro ny tompony an'le olona ty tsy alaiko andeha averiko any aminy. Mahatoky ve ianao? Ie, tena mahatoky. Ary ahoana koa ary zany hoe mahatoky amin'Andriamanitra misy zavatra lazain'Andriamanitra amintsika. Ohatra hoe aoka toky amin'ny zavatra rehetra ianao. Aza mandainga, aza mangalatra, manajandra ianao sy ny reninao. Hozy izy Andriamanitra hoe aza manan'Andriamanitra hafa fa zao ihany ary aza manononona foana ny anarako dia raha mahatoky amin'Andriamanitra ianao dia tsy manao an'izay mampalahelo an'Andriamanitra. Ary ny tenin'Andriamanitra dia manome zavatra mahafinaritra be, fahatokiana maro be ataontsika hoe teny fikasana ary nanome teny fikasana maro be Andriamanitra ho an'izay mahatoky. Andengentsika hijery toky sy andininy anankiroa fotsiny mahakasika an'izany hoe tombontsoa ho azo raha mahatoky ianao. Ny ohabolana no jerentsika. Ao manko misy ny boky fahendreny iza ny teo endry. Ie, za koa. Dia zao andenge jerentsika ny ohabolany. Ohabolana toko 12 dia andininy 12. Ohabolana toko 12 andininy 12 dia hozy izy hoe fahavetavetana eo amason'i Jehova ny molotra mandainga fa izay olona mahatoky no ankasitrahany. Ankasitrahany izy ary zany eo. Ankasitrahany Jehova. Tiany Jehova zany izay olona mahatoky. Fa izay mandainga hozy izy dia fahavetavetana eo amason'i Jehova. Ratsy ange zany fahavetavetana zany fa izay mahatoky hozy izy dia ankasitrahany. Iza mba te ankasitrahany? Ie, za koa. Andao indraika hijery toko sy andininy anankiray tsika. Ohabolana toko 20 andininy 20. Ohabolana toko 20 andininy 20. Dia endroy tsara ange
izay olona mahatoky tokoa de ho be fitahina. Zay tapany voalohany zay avaka itsika. Izay olona mahatoky tokoa de ho be fitahina. Mandray fitahina ondrakizy raha mahatoky iza mba te handray fitahina. Fitahina zany ange eny anaran'olona aloha le fitahina fa saingy zao fahasoavana zany. Men'Andriamanitra zavatsoa be da be mandray fitahina hony izay olona mahatoky tokoa. Za aloha te handray fitahina be da be zavatra tiako angatahana amin'Andriamanitra. Za zao te hahazo fahasalamana, te ho mahay be, te hazo sakafo foana. Zany zao fitahina daholo zay te hahazo ohatran'izany zany de tokony hanina izy ho mahatoky amin'izy aloha voalohany indrindra. Mahatoky amin'Andriamanitra. Zao ty misy tantara anankiray. Tantarana olona amin'ny Baiboly telo lahy zareo nahatoky tamin'Andriamanitra de misy tombontsoa be mihitsy niraisiny zareo. Ho arahantsika ty tantara ty de ahitantsika hoe manahoana zany hoe mahatoky amin'Andriamanitra zany. Taonge arahany misy mpinamana telo zay zavatra iray aloha no ny masony de ny hanompo an'Andriamanitra sy ny hijoro mahatoky ho azy. Indreo ary izy ireo fa nentina teo anatrehan'ny mpanjaka Nebokadnezara. Tena nankasitrahan'ny mpanjaka izy ireo satria nanana fahaizana sy azo ametrahana andraikitra lehibe. Tsy izy ireo fa izy Sadraka, Mesaka ary Abednego. Indray andro ny mpanjaka Nebokadnezara de nanapa-kevitra fa anangana sarivongana lehibe iray vita amin'ny volamena manontolo. Tena lehibe sy mahavariana tokoa. Eo amin'ny 30 metatra eo ny ahaviny ary 3 metatra ny sakany. Efa mitovy amin'ny ahavina trano misy rihana 9 ene zany. Nantsoina daholo ny vahoaka mba hivory hanome voninahitra n'ilay sarivongana. De misy mpanompo ny mpanjaka niantso mafy hoe ry vahoaka rehetra, izao mibaiko ny mpanjaka. Rehefa ianareo mizika amin'ireo indreona de miondrika amin'ny tany ianareo ary miankohoka amin'io sarivongana volamena io daholo. Ka raha misy manoatra an'izany de atsipy ao amin'ny afon'ny lafaoro lehibe. Ny olona sasany ao Babilôna moa de tsy tian'ny Sadraka sy Mesaka ary Abednego de lasa nakany amin'ny mpanjaka izy nilaza hoe ry mpanjaka ianao anie nandidi ny olona rehetra hiankohoka amin'ilay sarivongana. Rehefa maneno ny mozika de ianao koa nilaza fa raha misy tsy manaraka an'izany de atsipy ao anaty lafaoro misy afo. De indro i Sadraka sy Mesaka ary Abednego anie ka mandany hiankohoka amin'ilay sarivongana de tezitra mafy ny mpanjaka Nebokadnezara satria ireo telo lahy ireto nanda tsy hakohoka amin'ilay sarivongana. De hoy izy hoe omeko famindrampo indray mandeha ianareo miankofa eo amin'ny sarivongako ianareo de ilahy mandraraha. Raha tsy zany de lafaoro. De namaly ny mpanjaka izy telo lahy hoe tsy hakohoka eo amin'io sarivongana io zahay. Ny Andriamanitra zay tomponay de afaka mamonjy anay amin'ny lafaoro misy afo mirehitra sy amin'ny tananao mpanjaka. Ary na de tsy hanao izany azy izy de tsy hakohoka amin'ny sarivongana zahay. Tena tezitra mafy mihitsy ny mpanjaka. Ka nasainy nafanaina impito eny mihoatra noho ny isan'andro ilay lafaoro. De nandefa miaramila matanjaka indrindra izy hamatotra an'ireto zatovy reto ka hanipy azy ao anaty lafaoro misy afo be. Nafana loatra ny lafaoro, nafana loatra le afo de le miaramila maty tery tampoka teo. Tampoka teo de tafatsangana ny mpanjaka Nebokadnezara sady miantso hoe tsy olona telo vany natsipitsika tao.
olonay mpanompo kanefa zao mahita lehilahy efatra sady mandehandeha tsara ary ilay faefatra to ohatran'ny zanak'Andriamanitra dia nanantona ny varavaran'ny laforo i Nebokadnezara ka niantsoantso hoe ry Sadraka, Mesaka, Abednego, mpanompony avy indrindra ao, mivoa avy aty ianareo. Dia nivoaka ireo lehilahy telo ireo, nodiny ampanjaka tsara izy ireo ka tsy mahay ny lambany na ny volony sady tsy misy fofona hafa akory azy izy ireo. Dia hoy ny mpanjaka, isaorana neny Andriamanitra izy ireo, izy no nandefa anjeliny hamonjy azy ireo. Naleon'izy ireo maty toy izay akohoka amin'Andriamanitra tsy izy Andriamanitra hafa. Dia nandidy ozy izy mpanjaka fa tsy mahazo misy manao tsinotsinona ny Andriamanitra ireo lehilahy ireo nizanizy. Dia nanapa-kevitra ny mpanjaka fa hanome an'izy telo mirahalahy indray andraikitra lehibe kokoa noho ny teo. Noho ny fadikin'izy telo mirahalahy ary dia tsapany sy hitany Nebokadnezara izany herin'Andriamanitra izany. Tena nahatoky tokoa izy telo mirahalahy ary zavatsoa no nondraisiny avy. Nafinaritra ny tantara iny a. Tianareo ve? Aiza ao am-baiboly ary misy anazy eo? Ie, ao amin'ny Daniela le izy satria naman'i Daniela koa zareo reny a. Tena mba tianareo eny mba atoky indrindraindrindra mahatoky amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ka ninona zavatra miseho a dia manompo an'Andriamanitra foana. Tianareo ve izany? Ataovy ambony be hoe tanàna anankiroa mihitsy. Hoe ie, hitako reny tanàna roa tsangana be reny. Ie, tsy vita ny herin'ny tenantsika izany rakizy a, fa zao andao etintsika mba afaka mba ho tonga zaza mahatoky ny ankizy tsirairay avy. Akombona ary zao ny tanana dia akipa maso fa hivavakitsika. Zany a. Andriamanitra misaotra anao zahay fa nampianarinao ho zaza mahatoky. Ampio zahay Andriamanitra mba ho tena mahatoky amin'ny fiainanay rehetra ka na ao an-trano izay miaraka amin'ny dada sy neny, na any am-pianarana izay miaraka amin'ny namanay sy ny mpampianatra, na any an-tokotany izahay, naiza misy anay dia ho mahatoky izahay ary indrindraindrindra Jehovah ataovy mahatoky aminao zahay amin'ny fotoana rehetra. Mitarihanay mandrakariva amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Zao zany rakizy anaraka hirintsika dia ao anatin'ity hiri ity dia efa miomakomana sahady fa anao TM-tsika na asa tanana na atao hoe travail manuel rehefa vita le hiri. Manao daholo rakizy. Androany indray tsika dia anatra anamboatra puzzle. Anao ohatr'izao zany tsika mahavita puzzle alphabet be dia be tsika. Inona avy ny ilayntsika amin'izany? Mila reny tahona eskimo reny tsika na le fampidianan'ny dokotera lela reny. Maro karazana ohatran'izao. Dia mila ihany koa tsika crayon raha ohatra ka sary ny tiantsika atao eo amboniny fa tsy soratra ohatran'ny dia mila ny anazy zao scotch nampiasaiko na tony misy scotch misy loko tony nanovako an'ilay soratra ary ny farany dia hety. Dia ao mpanomanana ny ankizy rehetra n'izany dia andeha aloha anaraka hiraraintsika. Aleluia.
alaitsika le hazo kely ohatry-tony a na reny tahona eskimo reny rehefa tsy mahita ohatr'izao tsika dia atambatritsika fanitsy tsara ohatr'izao atao mahitsy tsara zany a atao mitambatra ohatran'ny lasa hoe taratasy androatana lahatritsika tsara ny anazy zao a 1 2 3 4 5 6 ajaniko eo amin'ny enina eo ny anahy rehefa mitambatra tsara ohatr'izao lay hazo kelitsika na tahona eskimo reny a na le fampiasan'ny dokotera rehefa mampidina lela reny a dia ho asiantsika soratra eo amboniny zany hoe ho ataontsika puzzle izy ity a fa puzzle amboarintsika ao an-trano ihany tsy voatery aniraka ny dada sy neny hividy fa afaka antsika ihany dia manamboatra azy rehefa anamboatra azy tsika vita milahatra tsara ilay hazo kelitsika dia asiantsika izay tiantsika eo amboniny na asiantsika sary eo a mety daholo fa ny azo ny safidiko androany a dia asiako alfabe eo amboniny azontsika atao sary izy io a fa ny anahy ny fidiko a nampiasa an'ity zavatra ity a anaovako an'ilay soratra afaka maka scotch ihany koa tsika le scotch miloko reny a izay misy ao an-trano ao fa tsy mitady ny mianatra foana tsika hoe izay ananana no ampiasaina apetako aloha zany zao ty ho ataoko eto amboniny ity a anotriny hoe anoratra a eo ambony taratasy a fa eto indray a zany manoratra a eo ambonin'ny hazo natambatambatra boariko tsara le a ezahana mba hisy soratra daholo amin'ilay hazo rehetra satria hoe tezantsika io rehefa avy eo amboarintsika tsara le a mbola misy tsipika ray atao ampovoany a mino fa nenareo ankizy vitanareo tsara be no zao anazy zao a vita nena afaka ataonareo izay tianareo a na anao sarinareo eo amboniny eo a na ataonareo soratra fa za zany zao ny safidy an'le hoe rehefa vita le ny anazy zao tia miraikitra dia tsy maintsy etezana fa raha sary fotsiny nataonareo a dia tsy voatery etezana zany hoe saratsarahako le hazo satria niraikentin'ilay scotch saratsarahako ohatr'izao etezana fotsiny eo amin'ilay faritra naraikitra ilay scotch etezana zaray natao misaraka zany ilay hazo kelitsika lasa ny saraka anaky-enina ohatran'ny tany voalohany zao le hazo kely ohatr'izao zany izy rehefa misaraka dia amin'ny mapuzzle anazy dia afaka tambatritsika izy dia miverina mahazo inontsika mahazo an'ilay soratra teo sika ange tambatritsika ohatr'izao dia rehefa ilalao azy sika dia aparitakitsika ohatr'izao izy dia tsika mijery hoe iza raha mipetraka miaraka amin'iza dia iza mipetraka miaraka amin'iza dia manome inona le izy rehefa atambatra afaka toizantsika be dia be azontsika ataon'ny alfabe rehetrarehetra mihitsy manambatra azo anankiray indray tsika dia asiana b asiantsika c na ataontsika sary voninkazo tsara tareny eo amboniny dia aparitakitsika dia rehefa milalao azy dia iza mahavita mamerina le voninkazo vita tsara tary amin'le hazo dia tahaka izao ny vitantsika rehefa mipetaka tsara ilay izy dia mino fa vita tsara tare daholo ny ankizy rehetra Yeah.
fantatratra ve ny zavatra nataontsika rehetra iny? Nahay daholo ve? Zay raha tsy manaiky raha misy tsy mahay a. Avereny indray raha ohatra ka tsy hay. Dia izao atao foana ireny fa mahatonga fitomboana ara-tsaina eo amin'ny zavatra izay ataontsika. Andeha ho faranantsika fandaharantsika androany. Hiala eto amin'ity zavaboary mahafinaritra ity kosa. Mahafinaritra ange mitsangatsangana eny amin'ny zavaboary. Nareo ve mba tia? Aza dino mitsangatsangana miaraka amin'ny dada sy neny amin'ny manaraka. Fa izao hifarana ny fotoanantsika dia amin'ny manaraka indray. Bye daholo rakizy Za koa andeha. Hello! Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Oh, c'est tout comme la vie, les mots pouvaient couler. Si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour, de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour, de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Nous ne pourrons pas
tout notre amour, alors entends nos cœurs. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Entends le chant de nos cœurs. Entends le chant de nos cœurs. Entends le chant d'amour. Entends le chant d'amour. Il est pour toi. Entends le chant d'amour. Entends le chant d'amour. Il est pour toi. Il est pour toi. Entends le chant d'amour. Entends le chant d'amour. Il est pour toi. Il est pour toi. Nos cœurs crient vers toi tout notre amour. Oh oui, toute notre connaissance. Nos cœurs crient vers toi. Oui, tout notre amour. Toute notre connaissance. Oh. Alors entends le chant de nos cœurs, brûlant pour toi, passionnés de toi. Nos cœurs brûlent pour toi, nos cœurs soupirent après toi. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour, tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Non, nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Alors entends nos cœurs. Alors entends nos cœurs. Alors entends nos cœurs. Tonga soa indray atao anatin'ny fandarana isika ary manasanao ampanajana ampitiavana anaraka izany hatramin'ny farany. Raha isika mifaliana ihany koa ny pasteur André Palatina Fanera zay efa zary vahiny tompotrano atao anatin'ny fandarantsika tonga soa ary manasanao iresadresaka sy tafatafa indray amin'reto mpanaraka ny fandarana reto zay efa ataontsika hoe lina
nona sy mangetahita ny fahamarinana. Miaraba pasteur. Miaraba namanadino ary manona fiadanantompo aminao ihany koa makasitraka ny faliananao sy ny fitiavanao ny tian'Andriamanitra ka afaka nokana fotoantsika amin'ny alalan'ity fandarana ity hiaraka iresatresaka sy andalina ny amin'ny tenin'Andriamanitra. Mbola eo amin'ilay atao hoe andininy voalohany angany izy lazana azy amin'ny vavaka nampianaran'ny tompo hatrany sika ary rainay eo izay ny an-danitra fahamarinana izay mateza roritana tsy lany amamina efa nanokanantsika fandarana vitsivitsy kanefa dia mbola misy ho raisina hatrany mba ho fanovozan-kery sy fahalalana ho an'ny mpanaraka ny fandarantsika. Raha anaovako jeritodika kely ny feonantsika farany teto pasteur dia nampatsahivinao fa ny hoe rainay eo izay ny an-danitra dia midika fifankafantarana amin'ilay raintsika izay iombonantsika amin'ny Jesosy ary nantitrantena atao anatin'izay fa izay rehetra miantso ny ray dia tokony hifanaraka amin'izay sitrapon'ny ray ny toe-po sy ny toe-tsaina eo ampanantanterahana izany. Jesosy dia nilaza hoe raha misy milaza hoe mahalala azy kanefa tsy mitanina ny teniny dia mandainga izy. Tonga soa atao anatin'ny fandarana ray asika androany dia iresaka isika ny hoe raha mpiombony ray amin'ny Jesosy tokoa ary sika miantso azy hoe ray dia inona no takiny zany eo amin'ny fanapahan-kevitra zay raisitsika androany. Iny azy mahafinaritra ny ten'Andriamanitra araka ny voalazanao teo namanadinao zany de hoe mpiombony ray amin'ny Jesosy tsika io ary Jesosy mihitsy no nanaiky ho rahalatsika ny tena marina noho ny fahasoavana sy ny fitiavan'i Jesosy Kristy. Iza moa tsika zany no raisin'i Jesosy ho rahalahiny sady zay tsy mendrika ane tsika fa noho ny fahasoavan'i Jesosy sy ny famindrapony dia nekeny ary no raisiny ho rahalantsika tsy mahamenatra azy. Hebreo 4:1-10 milaza an'izay dia ozy izy ny ten'Andriamanitra raha vakitsika Hebreo 4:1-10 zao ny vaky ny teny Hebreo 4:1-10 manasanao nokatra ny baibolinao Hebreo 4:1-10 fa iray no ny avian'izy roaroa na zay manamasina na zay amasinina koa izany ny tsy mahamenatra azy anao ireo hoe rahalahy. Izany no tsy mahamenatra azy Jesosy io izany no tsy mahamenatra an Jesosy anao azy ireo hoe rahalahy. Zay mahatonga le hoe tsika dia mpiombony ray amin'ny Jesosy ane tsika araka ny teny Jesosy amin'le vavaka zay ataony amin'ny Jaona 7:20 manao hoe tehirizo ireo mba ho iray ihany izy ozy izy tahaka ny mairay atsika ozy izy Jesosy amin'ny Andriamanitra ray zany dia miombony ray amin'ny Jesosy tsika ka Jesosy fonisy tety ambony tany rehefa nivavaka dia miantso hoe ray eo sady zay dia avy eo izy indray zany zao mampianatra atsika hoe rehefa mivavaka koa ianareo dia ataovy hoe rainay zay ny an-danitra. Mahaliana be zany fa maninona tsy natao hoe Andriamanitra o satria tsy zay hoe mahazatra rehefa vavaka hoe Andriamanitra o sisy fa hoe rainay zay ny an-danitra. Dia iny lefa nijerevantsika tamin'ny fandarana lasa teo zany hoe neken'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy dia neken'Andriamanitra ho zanany isika tamin'ny alalan'i Jesosy. Jesosy dia zanak'Andriamanitra sady zay zanak'Andriamanitra izy tety an-tany io fonisy tety an-tany dia zanak'Andriamanitra izy dia tsika ihany koa zany rehefa miombony ray amin'ny Jesosy Kristy ka miantso hoe rainay zay ny an-danitra o dia nekena ho zanak'Andriamanitra isika. Fa ny fanontaniana petraka namanady ianao dia hoe tamin'ny fomba ahoana ary oviana no nanekenantsika ho zanak'Andriamanitra. Zay zany le izy tamin'ny fomba ahoana ary oviana no nanekenantsika ho zanak'Andriamanitra. Dia zao ny amaliana zay fantany izay ndao jerevantsika Jesosy lay zanak'Andriamanitra
satria tsika rahalany jesosy atsoina hoe rahalany sady zay ary tsika koa de atsoina hoe sakaizany any am'jaona toko fadimambin'ny folo koa izy milazany zany andi fadimambin'ny folo tsy nataoko hoe mpanompo intsony ianareo fa efa nataoko hoe sakaiza ianareo hozy jesosy de andao jereva tsika jesosy kristy ilay zanak'andriamanitra fony izy tety ambony tany satria milaza izy zany any am'le jaona toko faharoa andininy fa enina de efa mivakitsika l izy jaona toko faharoa ande fa enina dia ahoana lazainao izy izy jaona voalohany jaona voalohany toko faharoa ande fa enina jaona voalohany toko faharoa ka ny andininy fa enina zao ny vaky ny teny jaona voalohany toko faharoa ny andininy fa enina izay milaza fa mitoetra ho aminy izy de tsy maintsy mandeha toy izay nandehanany koa zay milaza fa mitoetra ho aminy izy ozy izy dia tsy maintsy mandeha toy zay nandehanany koa toy zay nandehanany jesosy io zany zay milaza fa mitoetra ao aminy dia tsy maintsy mandeha toy zay nandehanany jesosy kristy ndao raha mala le fantanetsika hoe amin'ny fomba hoana ary oviana no nanekenatsika ho zanak'andriamanitra ka asa itsika miantso hoe rainay zay ny an-danitro zay zany zava-dehibe zay ao amin'ny galatiana novakitsika ary galatiana toko fahatelo ny andiny fa enina ambyroapolo ao amin'ny galatiana toko fahatelo ka ny andininy fa enina ambyroapolo fa ianareo rehetra de zanak'andriamanitra amin'ny finoanany kristy jesosy zay atreo aloha amin'ny fomba hoana no nanekenatsika ho zanak'andriamanitra mazava-be le volazany ten'andriamanitra amin'ny finoana fa ianareo rehetra dia zanak'andriamanitra amin'ina ozy izy amin'ny finoana amin'ny finoanany jesosy kristy amin'ny finoanany kristy jesosy zanak'andriamanitra amin'ny finoanany kristy jesosy zay ke zany ny voalohany aloha zany hoe aike zany nanekenatsika ho zanak'andriamanitra dia mino an jesosy mino an jesosy ary efa mino an jesosy ny olona anankiray dia ny eken'andriamanitra ho zanany azo namanadinao tsara le izy rehefa mino an jesosy ny olona anankiray amin'ny finoana jesosy kristy dia zanak'andriamanitra isika ary zay mahatonga ny teny jesosy any am'le jaona toko vavahatelo ande faina ambin'ny folo le tokosandenaitsika izy iny de alefatsika hoe fa toy zao ny tiavan'andriamanitra zao tontolo zao nomeny ny zanalay tokana jesosy nomeny zanalay tokana mba tsy ove zay rehetra mino azy aike zany le hoe zay rehetra mino azy zanak'andriamanitra ny tian'olona zaina mba tsy hovery zay rehetra zanak'andriamanitra mino an jesosy amin'ny finoana an jesosy kristy no nanekenatsika ho zanak'andriamanitra ena raha mifinoana an jesosy kristy no anekenatsika ho zanak'andriamanitra zany hoe tonga zanak'andriamanitra sika amin'ny finoana an jesosy mino an jesosy inona zany no vokatra zay inona mba fiatraika an'zay zay zavatra zay jaona toko fefatra ambin'ny folo andifa roambe folo aonandreo izy izy nyteny jesosy mihitsy ara izy no miteny hoe ianareo zay mino a io ka zanak'andriamanitra ianareo amin'ny finoana inona zany no fiatraika an'zay jaona efatra ambin'ny folo andifa roambe folo jaona toko fa efatra ambin'ny folo ka ny andininy fa roambin'ny folo jaona efatra ambin'ny folo ny andininy fa roambin'ny folo lazaiko aminareo marina de marina tokoa zay mino a ny asa ataoko no ataony koa ary anao asa lehibe noho izany aza izy satria izaho makany am'ray mazava ny teny jesosy lazaiko anareo marina de marina tokoa ny asa zay mino aho zay jesosy zay mino aho zay jesosy zay zanak'andriamanitra zany zay zanak'andriamanitra amin'ny finoana an jesosy de ozy jesosy ny asa ataoko no ataony ko zay ny manamafy an'lay tena any amin'ny jaona voalohany toko faharoa ande fahenina hoe izay milaza fa mitoetra ho aminy izy de tsy maintsy mandeha toy zay nandehanany tsy maintsy mandeha toy zay nandehanany mandeha tahaka toy ny nandehanany jesosy jesosy zanak'andriamanitra ianao zanak'andriamanitra ihany ko amin'ny finoana an jesosy satria milaza ianao fa mino an jesosy dia nekena ho zanak'andriamanitra ianao ary raha nekena ho zanak'andriamanitra ianao satria mino an jesosy dia ny asa nataon jesosy no ataonao ary nandehanan jesosy
no nandehananao zay mana marina sy mbola manamafoana le teny jesosy am'le jaona toko fahavala de efatra efapolo manao hoe ianareo avy am'de voly rainareo ka zay sitraky ny rainareo no ataonareo zay manamarina zay zay mahatonga le hoe ny fanekeko an'andriamanitra ho ray dia miseho eo amin'ny fiainako miseho amin'ny fiainako satria nekenao zanak'andriamanitra aho amin'ny finoana jesosy ary nekenao zanak'andriamanitra aho amin'ny finoana jesosy dia zay nandehanan jesosy no andehanako ihany ko satria za piombony ray amin'ny jesosy azonao ta le logika le zavatra rehetrarehetra izao piombony ray amin'ny jesosy io ataoko hoe rainay zay ny an-danitra io ihany ko no atsony jesosy hoe ray dia zay zany mahatonga zay hoe ny zavatra ataoko zany dia mandeha tahaka an'izay nandehanan jesosy ny zavatra faharoa hoe amin'ny fomba ahoana no nanekenatsika ho zanak'andriamanitra tamin'ny fomba ahoana ary oviana ndao tsika makely an'le ten'andriamanitra ny epistily voalohany jaona voalohany toko fahatelo jaona voalohany toko fahatelo de ovakitsika ny andininy fahasivy jaona voalohany toko fahatelo ka ny andininy fahasivy zao ny vakinteny zay rehetra naterak'andriamanitra no tsy manota satria ny vony mitoetra ao anatiny ary tsy mahay manota izy satria naterak'andriamanitra zay masava be ao amin'ny andiny voalohany izy de milaza am'le jaona voalohany toko fahatelo zany de milaza hoe endre manaona fitiavana nasionnareo tsika de niatsona tsika hoe zanak'andriamanitra sady izany tokoa itsika ka noho izany de tsy manalalatsika izao tolo zao zay de andiny fasivy manazava hoe ovina ianao no natsona hoe zanak'andriamanitra ary tamin'ny fomba ahoana natonga anao zanak'andriamanitra ka atsona hoe zanak'andriamanitra ianao voalohany le finoana an jesosy sady zay mino an jesosy ny faharoa tia voalaza ety izay rehetra naterak'andriamanitra dia tsy manota sady zay satria ny voany mitoetra ao anatiny ary tsy mahay manota izy satria naterak'andriamanitra zavatra mandeha ho azy tena ara-dalàna zany zavatra zany amin'ny fomba fisainana zany hoe zanak'andriamanitra ianao oviana tamin'ny fomba ahoana nateraka ianao zany dika naterak'andriamanitra ary zay no voalazan'ity teny ity zay rehetra naterak'andriamanitra no zanak'andriamanitra za zany zao de zanaky ny dadako sy mamako ianao ihany ko satria naterany fa mahatonga aho zanak'andriamanitra naterak'andriamanitra zay no mahatonga aho zanak'andriamanitra tamin'ny endrika inona zay fahaterahana izay raha hoe eo amin'ny fanazavan'ny soratra masina no jerena raha ny soratra masina zany mijerevantsika dia mazava be zay fahaterahana izay de ny fanatanterahana azy ihany ko de mazava be voalazan'i jesosy no miteny dia ndao vakitsika ara ny teny jesosy jaona toko fahatelo ao ary jaona toko fahatelo dia hovakitsika ny andininy fahadimy ahoana mba teny jesosy kristy jesosy ilay zanak'andriamanitra de izy mihitsy no miteny eto hoe ny fomba atonga anao ho zanak'andriamanitra ikio dia ateraka ianao aterak'andriamanitra ianao de ahoana sy jesosy jaona toko fahatelo dia ny andininy fahadimy jaona toko fahatelo ka ny andininy fahadimy zao ny vakiny teny jesosy namaly hoe lazaiko aminao marina de marina tokoa raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy de tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'andriamanitra izy zay jesosy mihitsy no miteny lazaiko aminao marina de marina tokoa izy misy nikodemosy ny resany eo raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy de tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'andriamanitra izy zay le hoe aterak'andriamanitra ianao tsy ateraky nofo ianao fa aterak'andriamanitra ateraky ny rano sy ny fanahy
andriamanitra de fanahy sady zay volazany ten'andriamanitra ateraky ny rano sy ny fanahy satria io zavatra io nandalovany jesosy io zavatra io nandalovany io ary tanteraka teo aminy io zavatra nytenen'io dia teo zay mahatonga azy zanak'andriamanitra satria nandalo tam'izany ane jesosy e nandalo tam'izany izy de miteny izy hoe raha tsy ateraka tahak'izay ihany ko dia tsy zanak'andriamanitra ianao ateraka andriamanitra ndao jerefa tsika ara hoe tamy fomba ahoana ary oviana no natanterahany zany teo am' jesosy kristy sady zay Matthieu 7 no andeo vaky itsika aona voalazany ten'andriamanitra Matthieu 7 dia ho vaky itsika ny 9:40 sy ny 7:10 Matthieu 7 ny 9:40 sy ny 9:7 zao ny vaky ny teny ary raha vao natao batisa jesosy de niakatra avy teo amin'ny rano niaraka tam'izay izy ary indro nisokatra tamin'ny lanitra ary hitany ny fanan'andriamanitra nidina tahaka ny voromelalaka nankeo amboniny ary injao nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe ity no zanako malalako izay sitrako. Mazava be le volazany ten'andriamanitra miteny jesosy hoe raha tsy ateraky ny rano sy ny fanahy de tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'andriamanitra. Miteny Jaona 1:7 izay rehetra naterak'andriamanitra de tsy manota izy zay de osisy endre ny fitiavana ny seoraitsika de ny antsonantsika hoe zanak'andriamanitra sady zay de mitendray le Galatiana 3:7 ianareo rehetra dia zanak'andriamanitra amin'ny finoana en Kristy Jesosy mily en Kristy Jesosy de aussi Jesosy amin'ny Jaona 4:40 izay mino aho de ny asa nataoko no ataony ko lalana zay nandehanako no andehanany ihany ko zay le Jaona 1:2 sady zay Jesosy zanak'andriamanitra ovinany no nateraky ny rano sy ny fanahy Jesosy oviana ka nantsona hoe zanak'andriamanitra izy io Matthieu 7 milaza azy raha vao natao inona izy natao batisa raha vao natao batisa Jesosy de niakatra avy tao amin'ny rano de nisokatra ny lanitra de nidina teo amin'ny fanahin'andriamanitra ary nisy feo avy tany an-danitra niteny lay ray niteny le ray avy any an-danitra manao hoe ahoana izy ity no zanako malalako izay sitrako ity no zanako zanak'andriamanitra teo zany no déclaration officielle raha zay ny ilazantsika azy mahazanak'andriamanitra ny Jesosy teo nateraka indray izy raha zay zany zavatra tsy nahazo an'io resaka io Nicodemos raha everenako kely le toko sy andinina tolotro pasteur tamin'ny voalohany rehefa niresaka an'izay Jesosy any amin'ny andininy fahaefatra Matthieu 7 hoe ataon'ny olona ahoana ozy izy no ateraka indray rehefa lehibe izy misy fahamarinana zay tokony ho azavaina tsara zany eo ny hoe rehefa lehibe sy ny hoe ateraka indray teo amin'ny fanandraman'i Jesosy zay rehefa tonga teo amin'ny toerana koa Jesosy de nisalasala koa i jaona ny amin'ny fanatanterahana an'io fahamarinana io inona no azo raisina mba atolotra ny mpanaraka ny fandaharantsika ahatonga lizo tena fanapaha-kevitra hoe tia aho zanak'andriamanitra tokoa. Ok ary marina ny tenin'ny Nicodemos hoe olona efa lehibe de ao ateraka indray ahoana moa zany mantsany Jesosy io dia zay ihany ko nefa misy fahamarinana lehibe ihany ko miaraka amin'izay dikan'izay le olona zay ho aterak'andriamanitra zany le olona zay ateraka indray ka ho tonga zanak'andriamanitra de tsy ankizy tsy zaza fa olona efa lehibe zay zany no fahamarinana raisina ao ambadika an'le teniny Nicodemos satria olona efa lehibe izy no miresaka amin'i Jesosy de miteny Jesosy hoe ianao efa lehibe io ianao mila ateraka indray ianao ka ho tonga zanak'andriamanitra de profon'izay
jesosy kristy mihitsy no porofon'izay eo am'le Matthieu toko fahatelo de raha mamakytsika eo amin'ny andiny fahatelo ambin'ny folo de ahoana zy izy mivolaza ten'andriamanitra andiny fahatelo ambin'ny folo Matthieu toko fahatelo andiny fahatelo ambin'ny folo andininy fahatelo ambin'ny folo Matthieu toko fahatelo ny andiny fahatelo ambin'ny folo ary tamin'izay Jesosy de avy tany Galilea ka tonga teo amoron'ny Jordana de nanatona ny Jaona izy mba ataony batisa zay fantany apetrako aminao trotrona ve Jesosy nentina ve raha le andin'ny voalaza zany de avy tany Galilea izy nandeha tongotra de tonga teo amorony Jordana zay dia zay Jesosy manahoana io efa io manatona io manatona mba ho ateraka indray Jesosy efa lehibe araka le lazainy Nicodémos taka ny natao zay mihitsy taka zay mihitsy Jesosy lehibe tonga teo izy nanatona fa tsy nentina nantrotrona fa izy nanatona anjaona mba atao batisa mba ho ateraka indray ka mba ho tonga zanak'Andriamanitra aterak'Andriamanitra ateraka ny rano sy ny fanahy de zao idirako indray le zavatra faharoa zay voalazanao teo na manadinao hoe nandady zao ny satria raha vakitsika le toinao zany andefa efatra ambin'ny folo de zay le milaza hoe nanday Jaona hoe Jesosy fe ateraka indray ho tonga zanak'Andriamanitra satria fantatsy Jaona tsara ane Jesosy fa izy le Messia izy le mpamonjy fa ny valiteny Jesosy no andeha raisika andiny fadimy ambin'ny folo Matthieu toko fahatelo ny andiny fadimy ambin'ny folo fa namaly Jesosy ka niteny taminy hoe ekeo ihany ankehitriny fa izao no mety amintsika ahatanteraka ny fahamarinana rehetra ka tena ny ekeny izy zay mazava be ny valiteny Jesosy ekeo ihany mba hatanteraka ny fahamarinana rehetra ry havana malala mazava ny ten'Andriamanitra mivavaka ianao miantso hoe rainay zay ny an-danitra manaiky an'Andriamanitra ho ray ianao ary ianao dia zanak'Andriamanitra fa mifantaniana petrako efa naterak'Andriamanitra ve ianao ka tonga zanak'Andriamanitra efa naterak'Andriamanitra ve ianao tahaka an' Jesosy zay nateraka indray Jesosy ka tonga zany zay mahatonga Jesosy miteny hoe ekeo ihany ankehitriny mba hatanteraka ny fahamarinana rehetra ka mba ho fantatra rehetra hoe ny zanak'Andriamanitra zay miombondray am' Jesosy dia mandeha tahaka an'izay nandehanan' Jesosy Kristy zay milaza fa zanak'Andriamanitra izy noho ny finoanan' Jesosy noho ny finoanan' Jesosy zay le Galatiana toko fahatelo noho ny finoanan' Jesosy zanak'Andriamanitra de ny asa nataon'i Jesosy no ataony ihany koa fa maky toko sy andininy ray manaraka an'izay manamafy an'izay na manadinao dia amin'ny Marka toko fahina ambin'ny folo andiny fahina ambin'ny folo ao mba avakio kely ny ten'Andriamanitra Marka enina ambin'ny folo andiny fa enina ambin'ny folo Marka toko fa enina ambin'ny folo ka ny andininy fa enina ambin'ny folo zao no vaky ny teny zay mino sy atao batisa no vonjena fa zay tsy mety mino no elohina io zany mamitina azy zanak'Andriamanitra zanak'Andriamanitra ny fomba ahoana io mamitina azy roa mino an' Jesosy aterak'Andriamanitra zay ny io Marka 16 io zay mino sy atao batisa zanak'Andriamanitra satria ireo zany no aneken'Andriamanitra anao zanany amin'ny finoanan' Jesosy sy ateraka indray am'raha sy fanahy atao hoe entitra le masotsivana fa mbola miteraka de hevitra isan-karazany ihany koa na eo amin'ilay atao hoe forme le fomba natanterahana azy na eo amin'ny fiheveran'ny olona fandikan'ny olona andin'ny sasatsasany ihany koa hoe misy fomba fiteny mahazatra anankiray indramitsika kely eo amin'ny ivon'ny fiarahamonina manao hoe Andriamanitra ray ihany ny vavahany zay midika hoe samy zanak'Andriamanitra samy de ohatrany lasa hoe misy fahalalahana ve amin'izay atao hoe mety daholo ve ny atao rehefa manao toko anaty farankisoasina batisa amin'izay endriny rehetra itiavana azy amin'ny fotoana zay everina fa mahamety azy na ny eo amin'ny taona izany nantsaterana teo hoe olon-dehibe afaka nanao fifindrantoerany Jesosy no natao batisa ahoana no fomba andravonana an'izay tsy amin'ny alalan'ny teninao fa amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra tompoko
ianare raisiko le tianao teo hoe andriamanitra ray ihany ny vavahany dikazay zany de hoe samy zanak'andriamanitra fa samy manao zay tia ny atao samy miaina zay ny fiainana fa samy miantso an'andriamanitra hoe ray zay zany le teny sady zay ao mba makitoko sy andiny kely atsika e ao amin'ny jakoba ary ao e jakoba toko faharoa ny andininy fa 7:20 ao mba vakio kely any ten'andriamanitra jakoba toko faharoa ka ny andininy fa 7:20 jakoba toko faharoa andininy fa 7:20 ianao mino fa iray ihany no andriamanitra koa tsara izany ataonao izany ny demoni koa mba mino zany ka de mangofotra zay ao no iza koa mba mino an'izany ozy izy midevolo koa mino demoni koa ne mba mino fa ray ihany andriamanitra azony ao anatin'ala izy demoni koa ne mino fa ray ihany andriamanitra io e de za koa mino fa ray ihany ary io andriamanitra raha io ihany ny vavahako de andriamanitra raha io ihany koa ny vavahanao fa demoni koa mino fa ray ihany koa le andriamanitra zay tokony vavaha eto zany aloha de mazava tsara fa io zany io ten'andriamanitra io zany de efa manala ny reo andriamanitra tsy izy rehetrarehetra akoatran'izay hoe samy manana ny andriamanitra ve tsia ray ihany ny andriamanitra jesosy ary nanantirantitra hoe andriamanitra tokana sady marina tokana sady marina zay mihitsy ao amin'le tsaona toko fa 7:10 andininy fatelo misy an'iny hoe ary zao ny fianamandrasay de ny mahafantatra anao zay andriamanitra tokana sady marina zay zany le izy dikan'izay andriamanitra ray ihany de io andriamanitra ray ihany no atsoina hoe ray fa zao io zany no idelako le izy le jakoba ny teny ny demoni koa mba mino fa mangofotra izy tsy ho sara ny demoni koa mba mino fa ray ihany andriamanitra fa mangofotra izy mampangofotra azy satria ny zavatra ataony ny asany tsy araka ny finoany sy ny fanekeny hoe ray ihany le andriamanitra ary zay ny tsy mampitombona an'izay teninao lazainao teo zay hoe andriamanitra ray ihany samy zanak'andriamanitra kanefa samy manana ny fiainana tsy mitombona ara-baiboly zany zay tsy mitombona mihitsy fa raha manaiky an'io andriamanitra ray io sika ka mivavaka amin'io andriamanitra ray io ary miantso an'io andriamanitra io hoe rainay zay ny an-danitra miaraka amin'i jesosy kristy ihany ko de tokony hitovy ary n'le mitovy tsy hoe za sy ianao no miezaka ny mba hitovy fa jesosy no arahana zay le izy jesosy no arahana izy le zanak'andriamanitra marina izy no arahany rehetrarehetra ary zay mahatonga anazy ny jesosy miteny mahatonga jesosy miteny am'jaona toko 10 de miteny jesosy jaona toko 10 ny andininy fa 7:20 ao ny mba vakio kely ny ten'andriamanitra e ao no izy jaolona toko 10 ka ny andininy fa 7:20 zao nyvaka ny teny ny ondriko miaino ny feoko ary za mahalala azy ary izy manaraka zay mazava be ny ondriko miaino ny feoko izy izy jesosy ary izao mahalala azy de losara za mahalala azy fanta jesosy satria zanak'andriamanitra taka azy sady zay za mahalala azy ary izy manaraka zay le hoe zay mitoetra ho aminy de tsy maintsy mandeha toy zay nandehanany koa io zany le hoe firaisana hoe mba ho ray ihany dia eto somary mampitra kely fotsiny namanadinao hoe le hoe ho ray ihany na hoe samy vavaka amin'andriamanitra ray tsy hoe ina moa ny ilazantsika anazy hoe fikambanana tsy fikambanana hoe fikambanana na fiangonana azonao le izy tsy fikambanana fiangonana fa firaisana am' jesosy firaisana am' jesosy fanarahana an' jesosy kristy zay le hoe mba ho ray ihany izy rehetra izao
miray am' jesosy de manaraka an' jesosy, ianao any koa mino an' jesosy de manaraka an' jesosy. Dikan'izay ny zavatra iainako sy ny zavatra iananao mitovy am'izay iainan' jesosy koa, satria olona olona zanak'andriamanitra ray no iarahantsika sy arahantsika de tsy iza fa Jesosy Kristy. Eo indrindra mantsy lay hoe mba ho iray ihany de alaim-panahy ny olona na ny fiangonana na ny fikambanana zay mitovitovy fijery de anakambana ny fikambanana izy ireo anatina vondrona anankiray azy everina fa manana ny heriny sy ny tanjany de everina ihany koa fa ankasan'Andriamanitra am'izay hoe mahiray izay. Eto anefa de entitra mihitsy le fanazavanao teo hoe tsy fikambanana na fivondronana fikambanana maromaro na ataontsika tsorona mihitsy hoe anara-piangonana maromaro akory la hoe iray ihany resan'i Jesosy eto fa zavatra hafa mihitsy zay manaraka ny toromarika omen'Andriamanitra. Ahoana ny ahafahana misarika ny olona anankiray sy mahazo antoka fa ilay fanapahan-kevitra raisiny io aneka tena le iray am' Jesosy fa tsy namboamboarina avy amina hevitr'olombelona sy atao hoe fampitoviana fijery sy marimaritra iraisana. Ny zavatra voalazan'ny ten'Andriamanitra zany dia Jesosy Kristy hozy izy no zanak'Andriamanitra, izy no zanak'Andriamanitra marina, azadino zay, izy ny zanak'Andriamanitra marina. Ary zay na tonga ny Jaona mpanao batiso nanda tsy nety anatanteraka an'le hoe ateraka indray mba ho tonga zanak'Andriamanitra. Jesosy ny zanak'Andriamanitra marina. Fa itsika zanaky ny devolany itsika e, sady zay zanaky ny devoly tsika io. Manamarina an'izay da ho ary vakitsika ny epistily voalohany Jaona e, Jaona voalohany toko 7 ao ary vakeo ny ten'Andriamanitra hoe iza moa tsika io. Jaona voalohany toko 7 ny 9 Jaona voalohany toko 7 ka ny 9 zao ny vaky ny teny: izay manota de avy amin'ny devoly satria ny devoly manotatra amin'ny voalohany. Izao no nisehoany ny zanak'Andriamanitra de ny andrava ny asan'ny devoly. Iza ho zezina avy amin'ny devoly? Zay manota. Zay manota. De ahoana zay ny tena ny Romana toko 7 samy efa nanota izy rehetra. Izy rehetra. Sady zay samy efa nanota izy rehetra. Zanak'iza zany tsika io? Zanaky ny devoly anie tsika io. Zanaky ny devoly tsika nanota hatrany voalohany. Zay manota de avy amin'ny devoly. Sady zay? Fa zao zay le hoe famondrapo sy fahasoavana izay nataon'Andriamanitra. Noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia nalainy ahoana re zany amin'ny teny frantsay moa zany ny tena mahatsaratsara kokoa hoe racheté, racheté. Ny rachetén'Andriamanitra navotana. Zay ohatran'izay zany le hevitra ao anatin'le izy. Tsika zanaky ny devoly. Raha ny tena marina tsy tena hoe zanaky ny devoly hatramin'ny voalohany. Eto any koa tsara somary mariana kely hoe zay hoe zany tsika ity efa hatramin'izay hoe hatramin'ny voalohany ve tsy tsy zay tompoko. Genesis toko voalohany 2:20 mazava tsara hoe ary Andriamanitra namorona ny olona tahaka n'inona? Tahaka ny endriny araka ny tarehiny fa tsy hoe tahaka ny endriky ny devoly. Hoe ary Andriamanitra namorona ny olona tahaka ny devoly. Tsy zay akory Andriamanitra namorona ny olona tahaka ny endrik'Andriamanitra. Nanana ny endrik'Andriamanitra tsika zany. Sady zay nanana ny endrik'Andriamanitra tsika. Ary zanak'Andriamanitra tsika tamy voalohany. Milaza an'izany Genesis. Genesis milaza an'izany rehefa Genesis toko 5 izy milaza ny ino moa taranaka moa filaza anazy généalogie zany sy sisa any amin'ny Matthieu koa milaza ohatran'izany izy de rehefa tonga ao amin'ny Adama izy dia ny amarana anazy hoe ianona niteraka an'izao, ianona niteraka an'izao, ianona de miakatra tonga any amin'ny Adama zay fototra voalohany indrindra, olona voalohany indrindra de ho sizy ny ten'Andriamanitra ary Seta ary i Adama niteraka ny Seta zanak'Andriamanitra. Aika zany Adama zanak'Andriamanitra keny antsoina azy. Satria zanak'Andriamanitra izy noforonina
nanana ny endrik'andriamanitra ary le hoe nanana ny endrik'andriamanitra tsy nanota fa rehefa tafalatsaka tao amin'ny fahotana Adama de lasa zanaky ny devoly de jereo le famindrapon'andriamanitra sy ny fahasoavana dia zay le hoe rachete ny racheten'andriamanitra indray Adama ho lasa zanany tamin'ny alalan'i Jesosy de tsika ohatran'izay koa tamin'ny alalan'i Jesosy dia navotana indray tsika mba ho tonga zanak'andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy de izay ny mazava-dehibe an'le hoe ateraka indray nateraka indray mila ateraka indray satria nahoana namanadinao ndao makitosy andiny iray tsika Asan'ny apôstôly toko 2:4 de ahoana izy le ten'Andriamanitra Asan'ny apôstôly toko 2:4 Asan'ny apôstôly toko 2:4 Asan'ny apôstôly toko 2:4 zao ny vaky ny teny ary ankehitriny inona moa no mampijanona anao mitsangana miantso ny anarany ary eo ka atao batisa anao ka ho sasana ho afaka amin'ny fahotanao de fa maky apitsika anankiray Asan'ny apôstôly toko 2:9 Asan'ny apôstôly toko 2:9 Asan'ny apôstôly toko 2:9 ary hoy Petera taminy mibeba ary eo ka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba azo famelana ny elokareo ary ianareo handray ny fanomezana de ny fanahy masina zay mazava-dehibe le hoe ny racheten'Andriamanitra sika ka tafavelona ho zanak'Andriamanitra de zay mazava-dehibe le hoe aterak'Andriamanitra ateraka satria tsika io tamin'ny voalohany raha fitena kely hoe zanak'Andriamanitra no foroina araka ny endrik'Andriamanitra fa na norombahan'ny Satana ho lasa zanany tamin'ny alalan'ny fahotana norombahany avy eo ny racheten'Andriamanitra indray tsika navotan'Andriamanitra sika tamin'ny alalan'i Jesosy mba ho tafavelona ho tonga zanak'Andriamanitra de mba afahantsika misitraka n'izay zanak'Andriamanitra izay a de misy an'ilay tenin'Andriamanitra manao hoe izay mino sy atao batisa zay de zay le hoe zanak'Andriamanitra mba tonga anao tafavelona ho zanak'Andriamanitra mino an Jesosy satria mino an Jesosy dia ateraka indray de le ateraka indray de ty le voalazana sy apôstôly ty aoka atao batisa ianao ka ho sasana ho afaka amin'ny fahotanao satria ho sasana ho afaka amin'ny fahotanao satria zay rehetra manota de avy amin'ny devoly ary ny fahotana ane mahatonga anao lasa zanaky ny devoly satria ary zay ne tsy mampitombona le teny le filaza manao hoe samy Andriamanitra ray ny vavahany de samy zanak'Andriamanitra sika de ahoana de iaino ny fahotana ve zany tika hoe tsy maninona na miaina tamin'ny fahotana aza fa Andriamanitra samy zanak'Andriamanitra fangaza le hoe zanak'Andriamanitra le zanak'Andriamanitra dia naterak'Andriamanitra izay manota avy amin'ny devoly azonao am'izay hoe masay mafali zany zao ny zanak'Andriamanitra naterak'Andriamanitra izay manota avy amin'ny devoly zanaky ny devoly kanefa azon'ity olona zanaky ny devoly zay nanota ity ny ho tonga zanak'Andriamanitra zay le fantenenao teo azon'ity olona ty zay nanota izy ny aina tamin'ny fahotana izy zanaky ny devoly izy azony atao ny ho tonga zanak'Andriamanitra raha manaiky an Jesosy izy mino an Jesosy izy ary aterak'Andriamanitra izy dika zay tozy izy le tsona voalohany toko 7 ny andin'ny fahavalo mivakitsika teo ary izao no nisehony zanak'Andriamanitra de tsy iza fa Jesosy ny andrava zay ny andrava ny asan'ny devoly ny andrava ny asan'ny devoly tsy inona fa ny fahotana zay tonga de azo tsara mihitsy ny asan'ny devoly fahotana mazava iny pasteur eo amin'ilay batisa asa hanana fotoana ve tsika andray androany amelabelarana an'le hoe ina moa no tena hevitra le batisa
zay naseho an' jesosy ary nanizingizina mihitsy izy tamin'ny jaona hoe ataovy mihitsy le izy a mba hatateraka ny fahamarinana rehetra raisitsika io teny hoe fahamarinana rehetra eo amin'ny fotoana manokana inona moa lay fahamarinana rehetra zay finosin' jesosy eo anatin'izay fanambarany zay fa de zay salahatra jaona nataony batisa tamin'iny endriny iny tany jordana jesosy a tamin'ny fotoana io de nafinaritra ny toy ny vaky-teny a fa nisy fanambarana ozy izy ianao hoe tamin'ny fomba ofisialy manetriketrika laza hoe ty no zanako zany nateraka andriamanitra zany teo amin'ny fotoana io a zay ohatra fakatahaka ho andreo zay rehetra manaraka an' jesosy ihany ko zava-dehibe zay fahamarinana zay atao hoe savaranonando ihany angano zala zany satria mbola betsaka ny azo adiadiana ao anatin'izay a fa dia toy ny mahazatra atsika rariny loatra raha hoentina mavaka zany loha hevitra izany a ho tafatoetra ho amponiny tsiraray avy nanaraka ny fandarana inary somary amaky teknika tokosy andehina anankiray angamany a amara-paranatsika sy am'tiana atsika anazy de avy eo irosan'ny vavaka atsika ny am'le hoe zanak'andriamanitra jesosy kristy ilay zanak'andriamanitra izy no ohatra izy no arahana tsy hoe ohatra moa zany fa izy mihitsy no arahany izy mihitsy no arahany zanak'andriamanitra rehetra fa tsy tokony izy zany hoe za zanak'andriamanitra fa ny anahy ty tiany anany no arahako ty azonao vele izy tsy tokony izy zay fa jesosy no zanak'andriamanitra jesosy no sitrak'andriamanitra ka raha tianao ny ho tonga zanak'andriamanitra sy ho sitrak'andriamanitra tahaka an' jesosy de manaraka an' jesosy ianao zay le izy manaraka an' jesosy ianao zay le izy azay mahatonga jesosy miteny le teny eo amin'ny jaona toko faefatra ambin'ny folo andeha fahenina mahazatra atsika anko izy io de ozisy jesosy hoe izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana tsy misy olona makana ami'ray afa-tsy amin'ny alalako aza dino zay tsy misy afa jesosy ny lalana tsisy akoatrany izy no zanak'andriamanitra de izy no arahan'ny zanak'andriamanitra rehetra zay zany azo raisina am'le hoe atateraka ny fahamarinana rehetra fa akoatran'izay amaky-tosy andiny ray tsika romanina toko fahavalo ny andiny fa efatra ambin'ny folo ao mba afa kiokely ny ten'andriamanitra romanina toko fahavalo ny andininy fa efatra ambin'ny folo zao ny vaky ny teny fa izay tarihin'ny fanan'andriamanitra no zanak'andriamanitra zay ao ary somary vakitsika io a de ataontsika ohatrany hoe fampidirana ao am'le manaraka io izay tarihan'ny fanahin'andriamanitra no zanak'andriamanitra miampindray zany zao le izy eto voalohany ianareo rehetra de zanak'andriamanitra amin'ny finoanan' jesosy satsay ary naterak'andriamanitra izay rehetra naterak'andriamanitra no zanak'andriamanitra de eto indray fahatelo izay tarihan'ny fanahin'andriamanitra no zanak'andriamanitra nyfantanina petrako namanadinao raha zanak'andriamanitra ianao tarihan'ny fanahin'andriamanitra ianao zany dikany ny fanahy masina ve tompoko andeha hitarika anao anota kanefa ianao zanak'andriamanitra de hitarika anao anota ve ny fanahy masina tsy mitombona mihitsy zany zay tsy mampitombona n'izay zavatra zay hoe andriamanitra ray ihany ivavahana fa de samy manana ny fiainantsika fa rehefa mivavaka de zay tsy mampitombona an'izay izay tarihan'ny fanahin'andriamanitra no zanak'andriamanitra ary ny fanahy masina rehefa mitarika de ao am'jaona toko fahina ambin'ny folo milaza azy mitarika atsika makaiza moa zany ny fanahy masina ao no izy ny jaona toko fahina ambin'ny folo andin'ny fahavalo jaona toko fahina ambin'ny folo ny andin'ny fahavalo zao ny vaky ny teny jaona enina ambin'ny folo ny andin'ny fahavalo ary raha tonga izy de ampiaiky zao tontolo zao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana de ampitsika eo amin'ny andiny fahatelo ambin'ny folo fa raha tonga ny fanahin'ny fahamarinana de izy no hitary-dalana anareo ho amin'ny marina rehetra fa tsy teny ho azy izy fa zay ho reny de ho lazainy avokoa ary ny zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo zay raha tonga izy de apiaiky zao tontolo zao ny fahotana apiaiky ny olona ny fahotana zay mahatonga nahitena aminao hoe tsy tarika anao anota ny fanahy masina hoe nao zanak'andriamanitra de tarihan'ny fanahy masina ianao anota tsy mitombony zany
izy manamarina ny ataony mampiaiky anao ny fahotana ny ataony azony namana din'olo izy fa miaraka amin'izay mitaridalana anao izy ho amin'ny marina zay le voalasantsika farany raha tonga fanay famarinana de izy no hitaridalana anareo ho amin'ny marina rehetra inona marina iza marina jesosy zay le hoe izaho ny lalana sy fahamarinana hoy jesosy jesosy ny marina de zay zany le hoe nisy zay taria fanahin'andriamanitra no zanak'andriamanitra zay taria fanahy dikan'izay taria fanahy masina ianao hanaraka any jesosy satria jesosy ny fahamarinana satria anao zanak'andriamanitra ka mba ho tonga anao zanak'andriamanitra de taria fanahy ianao mba hanaraka any jesosy de zanak'andriamanitra ianao miombondray am' jesosy ianao de afaka miantso hoe rainay izay ny an-danitra enary de nazy ndao fa raha natsika mivavaka ny fandarantsika ary rainay izay ny an-danitra o misaotra no amin'ny fitiavanao sy ny famindraponao satria tsy mendrika izahay iza moa zahay no nekena ho zanak'andriamanitra fa nanaraka an'le ray anankiray miambo ho ray ihany koa de tsy izafay satana ka nitaonanay nandrobaka anay mba ho zanany amin'ny alalan'ny fahotana kanefa noho ny famindraponao noho ny fitiavanao de navotanao zahay tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ka ho tafavelona ho zanak'andriamanitra indray tehirizo ao aminao zay Jesosy ary marina ny vavaka zay nataonao manao hoe raha io tehirizo ireo amin'ny anaranao mba ho iray ihany amin'ny mahazanak'andriamanitra momba ny tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy amen. eny ary de ankasitrahana feno ny faharetanao nanaraka ny fandarantsika hatramin'ny farany a isaorana ny pasteur Andrea Baratina fanerana anaiky fantsona ny korianina zany fitahina izany ihany koa ary manome fotoananao zahay amin'ny manaraka indray makasitraka an'ireo teknisianina rehetra zay ny fanometanana sy ny fandrimbona nanatotosana zany fandarana izany samy hotain'Andriamanitra veloma tompoko. We have this hope that burns within our hearts, hope in the coming of the Lord. We have this faith that Christ alone imparts, faith in the promise of His word.
feontsa milaza tena ty miandrandranao odory foaizy foai ny fonao fa izy tondra fiainana vavao faliony antsony raisony tanany hoanao ny fitiavany mandondona wampuna izy fo na wasiwana kavali rasani le fitiavany no fidi adela izanuvana enyana yana deyana tapani evicha fuere so wampute so mandunduna wampunante so mianjimitalo miangavana feunza umilaza tenati mianjanjana uturi fuaini funa faizi tunja fianana vava faliuni ansuni raisuni tanani wanoni fitiavani mandunduna wampuna izni fu na wesiwana kavali resani le fitiavani no fidi adela izanuvana enyana yana deyana tapani evicha fuare so wampute so Uani amina teru
saralafica tazanai litanima sina Dio
fa le miarabantsika ry namana malala izay manaraka ny fandaharana miarabantsika amin'izao fotoana famaranana ny sabata izao andray ny fampahirezana vatsim-panahy taridalana indray isika hoentina miatrika ny herinandro izay ho diavintsika ary dia fifaliana ny andray an'izany afatra avy amin'ny tenin'Andriamanitra izany. Manasanao mba hiaraka hivavaka alohan'ny henoantsika ny tenin'Andriamanitra, hiaraka hivavaka isika tompo. Misaotranao izay rainay tsara indrindra ny an-danitro, ray be fitiavana sy be famindrampo, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo zanakao, ilay nanolotra ny ainy mba hamonjy anay teo amin'ny hazo fijaliana. Ilay Jesosy zoko malalanay, rahalahy, anadahy, mpamonjy Jesosy be fitiavana. Misaotranao izay noho ny fitiavana lehibe izay natolotra ao anay. Ary nandritra izay fotoana ny sabata izay dia maro ny afatra nampitainao taminay mba hitondra fankahirezana ny ireny afatra ireny. Hitondra fanantenana, hitondra toky ary famonjena ao anay tsiraray avy. Amin'izao takariva izao, amin'izao famaranana ny sabata izao. Mino izay fa mbola hananafatra holazaina aminay ianao ka dia ho raisina ampitiavana izany mba hanamafy orina hatrany finoanay eo amin'ny fanarananao. Tononoko ny vavaka amin'ny anaran'ilay Jesosy Kristy tomponay. Amen. Eo amin'ny fiainana ara-panahy, ny fiainana rehetra mihitsy aza, raha izay no zilazana azy dia misy azakazaka izay ataon'ny tsirairay, misy fiaikana izay ataon'ny tsirairay. Ary amin'izao herinandro misokatra izao, sabata ho tapitra, hiatrika fiainana hafa indray isika manomboka rehefa maty masoandro, ny rampitso, ny rafakampitso, ary amin'ny fotoana rehetra dia tsapa fa ao anatin'ny fotoana mampiazakazaka ny vanim-potoana misy antsika isika ankehitriny. Anatin'ny vanim-potoana mampirotoroto ny fiainana. Indraindray tsy hita izay ho atao, kely dia kely ny fotoana, tsy ampy anaovana ny zavatra ny kinasa sy ny kendrena atao ny fotoana, ary dia tazana fa miazakazaka isika. Mahatsapa n'izany ny soratra masina, ny asan'ny apôstôly Paoly dia tena nahatsapa tokoa fa ny fiainana kristianina dia tena miazakazaka ny fiainana kristianina. Ka nandraisan'ny apôstôly Paoly ohatra mihitsy ao amin'ny Korintianina voalohany toko 7. Amin'ny Korintianina voalohany toko 7, hitan'ny apôstôly Paoly zany ty azakazaka ara-pinoana ity, azakazaka ny finoana, dia nandray ohatra mahakasika an'izy io mihitsy izy. Ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 7, amin'ny Korintianina voalohany, azafady Korintianina voalohany toko 7, andininy 420. Korintianina voalohany toko 7 ka andininy 420. Manomboka amin'ny andininy 420 zany dia miresaka ny azakazaka ny apôstôly Paoly. Korintianina voalohany toko 7, 420 ka hatramin'ny 720. Dia miresaka azakazaka izy io. Ohatry ny hoe tazana mihitsy zany fa miakatra any amin'ny toerana avoavo ny apôstôly Paoly, any amin'ny gradin zany na tribune, dia mahita mpiazakazaka eo anaty tany fiazakazana izy. Dia mijery izy hoe misy olona miazakazaka eo amin'ny tany fiazakazana. Raha le filazantsika azy zany dia izao ao anaty pista. Fa hitany koa misy miazakazaka any ivelan'ny tany fiazakazana, tsy ao anaty pista izany. Izao ny ambaran'ny soratra masina manomboka amin'ny andininy 420 ao amin'ny Korintianina voalohany toko 7. Izao ny ambaran'ny soratra masina. Tsy fantatrareo fa izay miazakazaka eo amin'ny tany fiazakazana dia samy miazakazaka avokoa. Nefa iray ihany no mahazo ny loka. Miazakazaha toy izany mba ahazonareo ny loka. Tsy fantatrareo fa izay miazakazaka amin'ny tany fiazakazana dia samy miazakazaka avokoa. Izay miazakazaka ao anaty pista dia miazakazaka avokoa. Io zany le tiany resana hoe miazakazaka eo amin'ny tany fiazakazana, ao anaty pista zany izy io. Fa misy miazakazaka any ivelan'ny tany fiazakazana, any ivelan'ny pista. Fa izao izy ireo dia samy miazakazaka avokoa.
kanefa ilay miazakazaka ao anam'ny tany fiazaka zany de anankiray ihany a no mahazo ny loka ka amin'ity fampahirezana ho jerentsika androany hariva ity a dia tsy de hiditra lalina loatra ny amin'ny atao hoe endriky ny azakazaka ny mahakasika ny azakazaka fa ny azakazaka amin'ny maha-kristianina antsika no jerentsika izay andraisana lesona amin'ity takariva ity mety samy manana ny fomba ahafahantsika mandray zany hafatra ataon'ny apôstôly paoly zany isika mahakasika ny azakazaka kanefa no safidiana manokana ny loha hevitra ho raisitsika androany amin'ireo azakazaka izay mifandraika amin'ny adiny finoana izay atrehantsika inona ny toetra izay tokony ananany mpiazakazaka rehetra izay voambara amin'io andalanteny io ny azakazaka ny finoana araky ny fantatsika fa miazakazaka isika amin'ity fivavahana ity amin'ireo ezaka atao ny larobia hariva ny zoma ny sabata ny mianatra ny leso ny sekoly sabata mianatra ny fanahy faminaniana ny lahady ny talata ndraindray misy fivoriam-bavaka azakazaka avokoa ka inona no tian'Andriamanitra atongavana amin'ity azakazaka zay ataontsika ity zao ny voasokatra ao amin'ny Filipianina toko 4 andininy 4:12 Filipianina toko 4 andininy 4:12 inona no fepetra zay takian'Andriamanitra takiany soratra masina araky ny zavatra hotiniantsika androany zany mahakasika ity azakazaka ity Filipianina toko 4 andininy 4:12 zao no ambarany tenin'Andriamanitra eny miezaka anatratra ny marika aho azoko ny loka ny fihetsoan'Andriamanitra any ambony ao amin'ny Kristy Jesosy miezaka anatratra ny marika azoko ny loka ny fihetsoan'Andriamanitra any ambony ao amin'ny Kristy Jesosy inona moa zany no tiana atongavana le azakazaka atao zany dia mitovy amin'izay azakazaka nataon'i Jesosy Kristy ny fitoviana amin'izay nataon'i Jesosy Kristy atratra ny marika any ambony ao amin'i Jesosy Kristy zay zany zava-dehibe ka ity azakazaka ity zany tsy mitovy amin'ny azakazaka rehetra fa de azakazaka ara-panahy ka mara-panahy azy de izao ny fiarahana amin'i Jesosy no zava-dehibe manamafy zany koa voasokatra ao amin'ny Romanina toko 9 andenge jerentsika zay voasoratra ao amin'ny Romanina toko 9 andininy Romanina toko 9 vakitsika amin'ny Romanina toko 9 andininy 7:20 Romanina 9 andininy 7:20 zao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra Romanina toko 9 andininy 7:20 satria izay fantany raha teo no notendreny ka hitovy endrika amin'ny zanany mba ho lahy matoa amin'ny rahalahy maro izy satria izay fantany raha teo no tendreny ka hitovy endrika amin'ny zanany mba ho lahy matoa amin'ny rahalahy maro izy izany hoe isika miazakazaka zany de zao manana rahalahy isika zay tokony hitovy endrika amintsika mitovy volokoditra amintsika mitovy fomba ampanao amintsika Jesosy amin'ity azakazaka ity zany de zao manahaka ny azakazaka izay nataon'i Jesosy Kristy isika menakavy amin'izao azakazaka izao satria Jesosy ny azakazaka nandresy tamin'ilay azakazaka de ireo mpanaraka azy rehetra ihany koa de tokony manahaka azy ary andresy question de performance zany no iresahana no ilazan'ny voambolana ara-teknika azy mialatsiny indrindra ny performance an' Jesosy no tokony ho performance atsika mialatsiny amin'le teny somary mifangaroaro kely ka raha tiatsika ny aomby amin'le azakazaka dia ny fitsipy dalao rehetra zay niaina an' Jesosy zany no fitsipy dalao tokony iainantsika ihany koa manahaka an' Jesosy Kristy mitovy endrika amin'i Jesosy Kristy amin'izany azakazaka izay atao izany zay zany voalohany azakazaka mitovy endrika amin'i Jesosy Kristy isika aoka ho raisina am-po zany hafatra zany ary tena hoe iainana mihitsy satria tsy misy fandresena azo tsika antoka raha tsy ny fandresen'i Jesosy Kristy no ho fandresentsika amin'ity azakazaka zay ataontsika ity ny faharoa de izao ilaintsika ny manana ny atao hoe fahatanterahana kristiana fahatanterahana kristiana
raha toa ka mijery a ilay miverina kely isika ao amin'ilay Koritianina voalohany toko fahasivy teo, Koritianina voalohany toko fahasivy a dia amin'ny andininy fahadimy amby roapolo, andininy fahadimy amby roapolo dia misy fitsipim-pifehezana, fitsipim-piainana tena takian'ilay azakazaka mihitsy. Zao ny ambarantenin'Andriamanitra. Ary ny mpiazakazaka rehetra dia mahontena amin'ny zavatra rehetra. Mahontena amin'ny zavatra rehetra. Koritiana voalohany toko fahasivy andininy fahadimy amby roapolo. Manana fahononan-tena amin'ny zavatra rehetra. Eny fa na dia amin'ny zavatra tiana sy azo atao aza dia ilaina ny fahononan-tena. Indraindray manko isika amin'ny zavatra azo atao dia tena manara-po amin'ny zavatra azo atao. Tsia isika dia mila mahontena amin'ny zavatra rehetra. Amin'ny zavatra rehetra zany dia ilaina mahontena. Afa-tsy zavatra anankiroa ihany no men'Andriamanitra antsika sosikevitra, dia ny amin'ny resaka fivavahana sy ny amin'ny resaka fandiniana ny tenin'Andriamanitra. Ireo zavatra roa ireo zany a dia ilaina atao tsy tapaka mihitsy. Zany hoe rehefa mandinika ny tenin'Andriamanitra isan'andro, mivavaka tsy tapaka, tsy hoe mahontena akory, tsy hoe tsy mahontena akory, fa tena takiany ty azakazaka ity mihitsy. Zao ny voasokatra ao amin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly toko fahafito ambin'ny folo andiny ndraiky ambin'ny folo, Asan'ny Apôstôly fito ambin'ny folo andiny ndraiky ambin'ny folo. Zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Ary ny toe-panandreo dia tsara noho ny tao Tesalonika satria nandray ny teny tamin'ny zotom-po indrindra ireo ka nandinika ny sokatra masina isan'andro, na marina zany na tsia. Tsara ny toe-panany satria nandinika ny sokatra masina isan'andro. Inona moa ny tianao resahana amin'izany? Tena tsy nanana fotoana tsy andiniana ny soratra masina, fa dia nandinika ny sokatra masina. Tsy hoe eto zany mba maka rivotra kely, ajanony kely no fandiniana ny tenin'Andriamanitra, fa tena nandinika ny sokatra masina tsy tapaka isan'andro, na marina zany na tsy. Ary ny faharoa dia le voasoratra ao amin'ny Tesalonianina voalohany toko fahadimy. Ao amin'ny Tesalonianina voalohany toko fahadimy. Efa haitsika rehetra tsenjery le andalan-teny manao hoe mivavaka aza mitsahatra. Tesalonianina voalohany toko fahadimy andininy fito ambin'ny folo. Mivavaka aza mitsahatra. Mivavaka aza mitsahatra. Ka izao zany aoka isika mba anana an'izay toetra mahontena amin'ny zavatra rehetra izay amin'ity azakazaka ity, afa-tsy amin'ny fandiniana ny tenin'Andriamanitra sy amin'ny fivavahana iny. Zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona voalohany toko fahatelo. Jaona voalohany toko fahatelo. Atombokantsika amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Jaona voalohany toko fahatelo, andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Indray manao na ny fitiavana naseho ny raintsika dia niantsoina antsika hoe zanak'Andriamanitra sady zany tokoa isika. Ka noho izany dia tsy mahalala antsika izao tontolo izao satria tsy mahalala azy. Andininy faharoa. Ry mahalala ankehitriny aza dia zanak'Andriamanitra isika nefa tsy mbola naseho izay toentsika ratrizay. Fa fantatsika fa raha iseho izy dia ho taka azy isika, fa ho hitantsika izy dia izay tena endriny tokoa. Ary izay rehetra manana izany fanantenana miorina amin'izany dia manadio ny tenany mba hadio tahaka azy. Inona ny tianao resahana amin'izany? Manana ny fahatanterahana kristianina tanteraka. Amin'ity azakazaka ity zany dia takiana ny ananantsika toetra mitovy amin'ny toetra ny Kristy. Manahaka ny Kristy. Tsy ambarantelin'ny fandresena zany raha lasaina ambavy malala. Ahoana ny hatanteraka an'izany? Amin'ny maha-olombelona antsika dia ho azo atao ve zany? Mety ve zany? Ho vita ve zany hoe tena hitovy endrika amin'i Jesosy Kristy zany? Amin'ny herin'ny fanahy masina mitoetra ao anatintsika amin'izao azakazaka izao dia azosika ataony manana ny fahatanterana tanteraka ao anatin'ny miaraka amin'i Jesosy Kristy. Ary zany no toetra takiana amin'ity azakazaka izay ataontsika ity. Ny sokatra masina dia manambara amintsika ao amin'ny Jaona voalohany toko fahatelo. Jaona voalohany toko fahatelo andininy fahaenina. Jaona voalohany toko fahatelo andininy fahaenina. Zao ny ambaran'ny sokatra masina. Izay rehetra mitoetra ao aminy dia tsy manota. Izay rehetra manota dia tsy nahita na nahalala azy.
filôzofia matanjaka be ny ambariny apôstôly jaona amin'n'ity resaka ota tsy manota miaraka amin'i kristy tsy miaraka amin'i kristy ity fa izao no tia nahatongavany rehefa miaraka amin'i kristy eo anatin'le azakazaka isika dia afaka manana ny fahatanteran-toetra rehetra izay tian'andriamanitra iainan'ny zanany. Andeha jerentsika ny teboka farany a teboka fahatelo farany a dia voasoratra ao amin'ny petera voalohany a toko fahadimy. Petera voalohany a toko fahadimy a ka andininy fahaefatra. Petera voalohany a toko fahadimy andininy fahaefatra. Hoy ny soratra masina milaza amintsika manao hoe rehefa miseho ny loham-piandry dia ahazo ny satro-boninahitra tsy mety simba ianareo. Rehefa ho avy ny mpiandry ho avy zany Jesosy Kristy indra moa ny dikan'izany tonga amin'ny arrivé any amin'ny famaranana teboka farany eo amin'ny azakazaka isika. Nitovy endrika tamin'i Kristy, nanana fahonona tena tamin'ny zavatra rehetra, niazakazaka tamin'i Kristy dia tonga any amin'ny farany, tapitra ny lalao, tapitra ny azakazaka ho avy ny lohan'ny mpiandry dia anome antsika ny satro-boninahitra izy. Omeny antsika ny satro-boninahitra tsy mety simba. Ary zany ny ambaran'ny soratra masina ao amin'ny Korintiana voalohany toko fahasivy andininy valo amby roapolo sivy amby roapolo ny mpiazakazaka eto tany dia mahazo satro-boninahitra mety ho simba, mahazo satro-boninahitra mety ho lefy, fa ny mpiazakazaka amin'ity azakazaka ny finoana ity dia izao satro-boninahitra tsy mety simba mandrakizay no manin'Andriamanitra ho antsika tsirairay avy. Inona ary ny tokony atao? Inona ny fanapahan-kevitra tokony ho raisina? Mifikitra ary mibanjina any Kristy. Izao no ambaran'ny soratra masina ao amin'ny Filipiana toko fahatelo andininy fahaenina ambin'ny folo. Filipiana toko fahatelo manomboka amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo no jerentsika. Filipiana toko fahatelo manomboka amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo hatramin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo. Izao ny ambaran'ny soratra masina. Ry rahalahy, tsy mbola ataoko fa efa nahazo ny tenako, fa zavatra iray aloha no ataoko. Manadino ny zavatra aoriana ka miezaka hanatratra ny zavatra eo aloha. Miezaka hanatratra ny marika azoky ny loka ny fiantsoan'Andriamanitra any ambony ao amin'i Kristy Jesosy. Goahoka isika rehetra izay tanteraka hevitra izany fa asehon'Andriamanitra aminareo izany raha sendra manana sain-kafa ianareo kanefa aoka ho amin'ilay efa azontsika sady no mbola izorantsika. Miezaka manatratra ny marika ahazona ny loka ny fiantsoan'Andriamanitra any ambony ao amin'i Jesosy Kristy. Kanefa aoka ho amin'ilay efa azontsika sady mbola izorantsika. Miezaka manatratra ny loka, manatratra ny tanjona, miezaka manatratra ny tanjona. Dia izao manadino ny zavatra tany eriana rehetra, izay zavatra efa lasa adinoina, fa miezaka kosa ibanjina ny lalana mbola izorantsika. Amin'ity azakazaka ara-panahy ry rahalahy sy anabavy malala azo antoka ny fandresena miaraka amin'i Jesosy Kristy. Misy tantara anankiray amaranako azy, tantaran'ilay olona nandeha teny amin'ny torapasika lavitra tany amin'ny tany efitra dia izao nahagaga azy fa rehefa mandeha elaela dia mahita ditongotra efatra ilay olona, efatra ny ditongotra hitany. Fa amin'ny vanim-potoana sarotra sasatsasany mafimafy dia ditongotra roa no hitany. Dia rehefa nanontaniana tao anatin'ny nofo izany dia hoe fa ahoana ny ditongotra roa kanefa za tonga any amin'ny arrivé. Dia ozy hoe Jesosy nitrotro anao tamin'ireny fotoan-tsarotra ireny. Ka ny ditongotry Jesosy no hitanao mandeha fa teny hatratra ny Jesosy ianao. Izy no nibata sy nitantana anao. Dia tahaka izany koa ity azakazaka ity. Miaraka amin'i Jesosy isika azo antoka ny fandresena. Ny tompo hitantana, hivimbina antsika, aza kivy amin'ny azakazaka na dia sarotra sy mafy aza indraindray fa ho avy ny tonga any amin'ny faran'ny azakazaka isika. Dia ho satrona ny satro-boninahitra famarinana izay omeny ilay tompo mpitsara marina ao antsika. Ny tompo hitantsika, hivimbina antsika, hiaraka hivavaka isika tompoko.
tsara indrindra indandro misaotra anao izay fa manome tokony fandresena ianao amin'izao azakazaka ataona izao tsy miafina aminao fa maha-olombelona ndraindray sarotra ny azakazaka ndraindray reraka kivy sasatra noho ny toe-javatra maro isan-karazana kanefa aoka tsy ho sasatra mandinika ny soratra masina izahay aoka hivavaka tsy hitsahatra izahay trotroy eny atratranao izay Jesosy Kristy amin'ny fotoana mahasarotra ny dia ary fantatray fa tsy mandao anay ianao omeo fandresena ny tsiraray amin'ny ady ny fiainana amin'izao herinandro vaovao izao ampio izay na amin'ny asa fivelomana na amin'ny fianarana ka ianao ny aloha lalana amin'ireo toe-javatra izay tsy maintsy ho atrehinay fantatray fa efa misy satro-boninahitry ny fiainana homaninao sy omenanay ataovy mibanjina ilay tanjona isan'andro izay ampio ny tsiraray avy sy nisa tokantrano amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompona nonako ny vavaka amen.